velelun'olona falifaly izy mifaly natapakazany jiro atao aleloha mampy aleloia hoe mivoaka kely atokotany anao miaino an'ilay mitendry atao misy ola mivazovazo tsy hoe fahotanankely hoe miteny hoe vazo aleloia zany hoe tsy midridrangily midika an'ilay mivazovazo fa mirindra tsara aleloia dia andriny ten'Andriamanitra tsika miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy atsasakadiny faharetany torotelo zany hoe amin'ny efatra amin'ny telo sy sasany maherikely eo zany dia tapitra ny toroteniko aleloia aleloia dia manetana anao mba andray ny baibolinao Romanina 12 ten'Andriamanitra itsika zany vakina aminao zany Romanina 12 andininy voalohany sy faharoa ny anaran'i Jesosy ko amin'izany miangavanareo ary rahalahy noho ny famirapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanavitra masina fanavitra velona masina sitrak'Andriamanitra izay fanompona mety ataonareo ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovany fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no tanteraka aleloia salamo fahatelo amby zato salamo fahatelo amby zato dimy faraika amby roapolo misaora ataontsika ny dimy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy misaora ny Jehova ianareo anjeliny izay manatombo amin'ny hery ka makatoy ny didiny sady mihaino ny teniny misaora ny Jehova ny miaramila ny rehetra dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony aleloia amin'ity hariva ity dia anatritsika araka ny fotoana izay men'ny tompo momba ny natao hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra aleloia araka ny Romanina 12 teo dia mampianatra antsika Andriamanitra hanao ny sitrapon'Andriamanitra inona ny sitrapon'Andriamanitra voalohany indrindra iangavian'ny tenin'Andriamanitra tokony ho ataontsika zanak'Andriamanitra miangavy anareo ary rahalahy ny sitrapona mba hatotrareo ny tenanareo fanafitra masina velona sitrak'Andriamanitra aleloia sitrapon'Andriamanitra voalohany indrindra ny androrantsika tena ho an'Andriamanitra atolony an'Andriamanitra isan'andro san'andro ny fiainanao fa sitrapon'Andriamanitra zany aleloia
ary sitrapon'Andriamanitra faharoa aza manaraka ny fanaova izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fisarahantsika amin'ny fanao izao tontolo izao. Indraindray adintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary mila mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny atsoina antsika ho zanak'Andriamanitra. Hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Mila miova antsika ny toe-pontsika, ny toe-panahintsika, ny toe-tsaintsika, ny momba antsika rehetra. Raha tiantsika ny havitan'ny sitrapon'Andriamanitra dia mila miova isika. Aleloia. Tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony. Indraindray isika mbola satsika tia hanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsika tia hanao ny fanaon'izao tontolo izao. Fa nefa ny sitrapon'Andriamanitra ny sarahantsika n'izao tontolo izao. Aleloia. Ny Salamo 41 misaorany Jehova ianareo anjely izay manatombo amin'ny hery ka makatoa ny didiny sady miaino ny feon'ny teniny. Aleloia. Misaorany Jehova ary mialamila indrindra dia ny mpanompo izay manao ny sitrapony. Ny anjelin'Andriamanitra, ireo izay mbola anjelin'Andriamanitra mandakandroany dia ireo izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Ny anjely dia manatombo amin'ny hery fa saingy izy makatoa ny feon'ny didiny ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika ny anjely mpiodina tany an-danitra tany tamin'izany fotoana izany ray ampately ny anjely lanitra dia tsy nakatoa an'Andriamanitra, tsy niaino ny feon'Andriamanitra, tsy nakatoa ny didiny dia lasa devoly. Fa hoy ny 1:20 misaorany Jehova ary mialamila ny rehetra dia ny mpamompony izay manao ny sitrapony. Aleloia. Dia nio tsara raha ny anjelin'Andriamanitra aza natao hoe mpanompo, ny alalana n'ireny anjely ireny hoe mpanompo dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Rehefa irana ny anjely Gabriel ndany ianao mandeha midina any ambony tany makany amin'ny Marie Virgine, makany amin'ny Josefa beta be naniry makany amin'ny dadan'ny Jaune mpanao batisa beta be nanirana ny anjely Gabriel, ninjana nirana ny anjely Mikael. Hitanao tamin'ny andron'ny Daniel nitondra valondavaka tamy ny anjely Mikael niaky tany an-damitra. Zany natao hoe mpanompon'Andriamanitra. Aleloia. Fa isika kosa mpanompon'Andriamanitra ve isika? Tanteratsika ve ny sitrapon'Andriamanitra? Hitanao ny boky Agai, mba tsika nge nijery amin'ny boky Agai dia hitanao tsara hoe ohatra ny ahoana ny zavatra nataon'ny olona tamin'ny andron'ny Agai. Agai toko voalohany Agai toko voalohany 4:4 mianarana Jesosy dia tonga ny tenin'i Jehova nentin'ny Agai mpaminany nanao hoe no fotoana tokony toerany tenanareo amin'ny tranonareo misy valindrihana vaizao kanefa ity trano ity dia lavo. Koa izay no lazain'i Jehova tompony maro, every ny lalанарeo, efa namafy be nareo, efa kely ny taona, mihinana nareo fa tsy voky, sotra nareo nefa tsy afa-po, dafy anareo nefa tsy mafana, izay mahazo karama dia mahazo karama atao taploka. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, every ny lalанарeo, miakarana ny tendrombohitra ka makazo, ary atao ambony trano dia akasitrako izany sady akalazaina. Aleloia. Tamin'ny andron'ny Agai taminany dia tady volana io nanao izay nafinahitra an'io fa tsy nataon'Andriamanitra nahafa-po azy mihitsy ny fiainany satria nahoana ny sitrapony olona ny tena mamelo azy. Na ianao amin'izao fotoana misy anao zao arange mety tsy hanymetsiny tenanao ihany ianao. Raha manana atao hoe manana roa tapitry ianao, atao hoe manana roa tapitrisy ianao
dia mba manana tetikasa zany ianao anaovako trano ty anaovako varotry ty anaovako varotry ty ampitomboky ty zay zany tetikasa anao. Sitrapon'Andriamanitra nefa ohatra mba ty zany ny tranon'Andriamanitra tsisy olona mihitsy dia ro tapi-Kristy aloha dia atotoko atao amin'ny asan'Andriamanitra dia hitady indray enao taozy ianao aleo aloha ampitombony ty volo ty voafanana ny asan'Andriamanitra. Hitanao taka zany ny azony olona tamin'ny androny agay mihinana ny olona nanao zay nahafa-po nisotry ny olona tady vola ny olona nanao trano ny olona nandiny faefatra no fotoana tokony hotoeranareo amin'ny tranonareo misy valindriana va zao nanao trano ny olona zany valindriana zany misy etazy tamin'izany fotoana zany fa ny sitrapon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ny anaovana ilay tranon'Andriamanitra raha zay ianareo andaninareo miakatra ny tendrombohitra mitondranareo famaky manapahazo zany ny zavatra kasitrahako. Alleluia alleluia ve ny zavatra tokony ataovy anatin'ny fonao olo voalohany indrindra fa itsika dia mpanompon'Andriamanitra. Alleluia ve ary zavatra tokony ao anatin'ny fotsika ny manao zay mahafaly an'Andriamanitra. Alleluia ve tokony ho fantatra hoe inona ray ny tena mahafaly an'Andriamanitra, inona ny tena mahatery an'Andriamanitra, inona ny tena mahamaiky an'Andriamanitra, fa zany natao hoe sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Fa raha miandry ny sitrapontsika olombelona foan'Andriamanitra tsy tanteraka mihitsy ny mahandriamanitra azy. Hitanao boky ny Isaia ahitantsika n'izany amin'ny boky ny Isaia zany manombonomboka amin'ny boky ny Isaia ao misy ten'Andriamanitra aminao raha ray aza zay azoko raha Andriamanitra aiza zay tahotra Andriamanitra dia tokony omentsika aja amin'ny fanaovantsika ny sitrapony. Alleluia. Tokony atahotritsika amin'ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Zao tontolo zao dia tsy vitanao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapony. Romana 9:9 ianao tia mifanohatra rehefa manao ny sitrapony tena ny olona dia zao ny ten'Andriamanitra. Romana 9:9 amin'n'anan'i Jesosy. Koa noho izany zay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao zay sitrapon'Andriamanitra na zay mahafaly an'Andriamanitra, fa tsy ao amin'ny nofo ianareo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo, fa raha misy olona tsy fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Alleluia. Sitrapon'Andriamanitra ny fanaovantsika ny sitrapon'ny fanahy masina. Alleluia. Zay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao zay sitrapon'Andriamanitra. Mba manomboka izao ataovy anatin'ny fonao hoe ataoko izay mba mahafaly an'Andriamanitra amin'izao androm-piainako izao. Alleluia. Iza ny tianao izay mahafaly an'Andriamanitra ny mpanompony izay manao ny sitraponiny. Sarovy izay nambarany Jesosy ho anao